Hitondra tombontsoa maro ho an'ireo mpitrandraka eo amin'ny sehatry ny vatosoa sy ny mpisehatra eo anivon'izany ny fananana ity Tranobe iombonana hanodinana ny vatosoa eto Antsirabe ity. Manatombo kokoa mantsy ny vidin'ny vatosoa voahodina na amin'ny endrika hivarotana azy, indrindra amin'ny sandany. Nosafidiana manokana anorenana ity fotodrafitrasa ity ny renivohitry ny faritra vakinankaratra no hisy toerana manan-karena vatosoa sy ny fisian'ny mpisehatra maro eo amin'ny vatosoa izay manampiny havana hiroso amin'ny sehatry ny matianina, nefa tsy manam-pitaovana raha nambara ny Minisitry ny harena an-kibon'ny tany sy ny loharanonkarena stratejika. Tombony amin'ny fisian'ity fotodrafitrasa ity ny fiakarany ny vidin'ny vato rehefa voahodina ka mahazo ny endrika takian'ny ny fenitra iraisam-pirenena. Fotodrafitrasa izay ahafahan'ireo malagasy mpiantsehatra ao anatin'ny harena an-kibon'ny tany manodina ny vatosoa, na atao hoe amin'ny terma teknika moa izany dia hoe mitahian'ny vatony, manao transformation zany mba hanome endrika isan-karazany an'ireny vato ireny, mety bolla zany, mety latabatra zany amin'izay haingon-trano anaovana anazy. Ao anatin'izay dia fanatanterahana ny velorano izay napetraka andreo vatofototra mahakasika ny hoe ny vatosoa ny harena an-kibon'ny tany dia tokony hitondra fanampy ao anatin'ilay harena zany na tsy hoe valeur ajoutée. Ary isan'ny paikady atao amin'izao dia ny ampihenana ny exportation à l'état brut, zany hoe ilay vato voakotrandraka tonga dia ahondrana iny ambany be ny vidiny. Fa rehefa vita ny transformation, tahier tsara izy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia avo kokoa ny vidiny. Voalohany eo amin'ny tantaran'i Madagasikara no hisy fametrahana Tranobe iombonana toy izao, ahafahan'ireo mpisehatra amin'ny harena an-kibon'ny tany manodina ny vatosoa azona endrika isan-karazany. Tokony hitondra fanampiny ao anatiny harena harena an-kibon'ny tany ny vatosoa araka ny velorano napetraky ny filohan'ny repoblika, ary ho fanatanterahana izany dia miroso hatrany amin'ny programan'asan'ny governemanta ary manatanteraka ny andraikitra tandrify azy amin'izany ny Minisitry ny harena an-kibon'ny tany sy ny loharanonkarena stratejika. Ny kely ny déclaré au niveau fanjakana moa dia arak'izay hoe misy ilay tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo olona illicite zany sy informel izay ametrahan'ny fanjakana paikady manokana amin'izao fotoana izao ny fanenjehana azy ireny, ary tsy andeferana mihitsy ao anatin'ilay izy, fa amin'ny ankapobeny raha ity Atelier Communautaire de Lapidairerie ity izao dia hanatsara an'izay le hoe traçabilité ny produit zay zany ny fisiany. Volan'ny fanjakana madidio avy amin'ny alalan'ny Minisitry ny harena an-kibon'ny tany no hananganana izao fotodrafitrasa izao raha ny fanazavana nomen'ny Minisitry tompony andraikitra hatrany.